izao mihotrany amin'ny falebiazana zao lay tsy mendrika anao ny androko sisa izao sizay arako aminao ty mbola famindramponao fara izao loto izao ty tsisy avy amiko fa avy aminao zao lay tsinotsinona lay tao andavaky ny lionao efa natsanganao ozanaka fasoavanao ty mbola ny famindramponao tokony fanotronanao iza no toanao fa tisy azoarina aminao yaky ny falebiazana manarakan antopisinao ho Tahian'Andriamanitra manokana eny ianao dia faly miarabanao amin'ny anarana mahery Jesosy Kristy tompo ny tenako tonga soa ianao amin'izao tany tsara izao tena toerana tsara indrindra ny tondran'Andriamanitra anao satria nahoana amin'ny teny faminaniana amin'ity volana ity atao amin'ny fiangonana dia hoe mila antsika hoe misaotra an'Andriamanitra volana fisaorana ity tena tsara ny Andriamantsika ary makasitraka an'Andriamanitra sahady ihany kokoa satria mbola verinaina dia makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra mivady ihany koa name fivelarana amin'ny asa fanompoana makasitraka indrindra tompoko ary iaraka maki ny ten'Andriamanitra vetrantsika izay hitantsika ao fitomanina toko 7 andiny 12
ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo tapany azy manao hoe ny famindrapo Jehova no tsy nalany ritratsika fa tsy mitsahatra ny fiatrany vaovao isa-maraina izany. Aleloia! Zany ny fahatsaraan'Andriamanitra izay nataony aminasy aminao ka mendrika izy isaorantsika, mendrika izy akalazaintsika ary ihany koa ametrahantsika n'izao fotoana izao mendrika izy ny tena hoe ho asandratsika amin'izao fotoana izao satria izy no antom-pisitsika. Raha tena marimarina tokoa dia ny fahasoavan'Andriamanitra no antony ny fiainantsika rehetra fa tsy afaka mandeha amin'izao tsika raha tsy no fahasoavana ka dao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao hanomboka amin'ny fotoana. Raha eo amin'ny anara-maherinao misaotra sy midera sy manome voninahitra ny anaranao, makasitraka anao satria mbola nomenao anay indray izao fotoana izao misaotra ny amin'ny fotoana mamy sarobidy toy izao ny amin'ity fotoam-bavaka anio ala ity dia isaorana anao zany. Misaotra satria tena ianao tokoa ny antom-pisian'ny fiainanay Tompo, raha tsy ianao dia tsy toy izao zahay ka isaoranay anao zany ary apetraka ifenao pelantananao izao fotoana izao mba tena ny fanahinao masina mihitsy no hitarika eto, ny fanahinao masina no hikasika anay tsiraray avy eto, ny fanahinao masina Tompo ny anjaka tanteraka ny amin'izao fotoana izao, mamindrafo ianao aminay amin'izay rehetra mety hoe nataonay ka tsaraka sitraponao. Mety nisy zavatra nataonay Tompo tsy mendrika teo anatrehanao, tsy marina izahay na ny fijerinay na ny fieritreretanay Tompo, ny famindranay dia tsy mendrika izahay ka angatahana famindrapo feno aminao indrindra raha eo angatahana amin'ilay rahan'i Jesosy Kristy Tompo zanakao mba tena nadio tanteraka anay amafany izany heloka izany satria te ahita voninahitra ao hiasa ny fiainanay izay ary ihany kokoa Jehovah-Andriamanitra teo marina eo anatrehanao izay ka mamela ianao anay diovy izay sasao izay mba adio mba ho afampahotana ka oka ny fahasoavanao ny toetra aminay ny famindraponao ny asa aminay dia makasitraka anao izay manjaka feno ianao amin'izao fotoana izao Tompo ataovy ny asanao tsara indrindra eto androany. Raha misy olona tiana ho amboarina eto androany dia amboary na misy olona tiana ho kasihana dia kasio na inona Tompo tiana ho ongotana ny amin'ny fiainanay tsiraray avy dia ongoty zany, na inona tiana ho ambolena ny amin'ny fiainanay dia amboleo zany Jehovah-Andriamanitra fa famena ianao izao sehatra izao manjaka feno ianao amin'izao fotoana izao manjaka tanteraka ianao miasa Tompo miasa ianao amin'izao fotoana izao ataovy ny asanao tsara indrindra dia misaotra anao izay makasitraka anao sy satria efa fantatreka fa miasa ianao voninahitra ho anao rery any Jehovah-Andriamanitra. Aleluia, amen. Amin'izao fotoana izao dia hanaraka ny hira raitsika alohan'ny hidirantsika ny amin'ny fampaherezana dia misy hira izay voarahantsika amin'izao fotoana izao iantso ny fanamasintsika tena hoe anazavantsika tsiraray avy amin'izao fotoana izao dia manarafinahitra ary Tompo. Tafasaraka watukana wanifanzaka nuni famindapuni Jesusi Kristi sinifitiavana demanitara arinifira Mami jetiata Magita yeta Ande amini fanai Fai fana fai Zamanao umekwanao Jamunu fai
hitravetrany amin'ny teny fampiherezantsika amin'izao fotoana zao amin'ny fampianarana antsika hoe mila antsika misaotra an'Andriamanitra araka ny lohateny izay ao anatin'ity fotoam-bavaka an'io ity dia hoe mila mampafantatra antsika tsiraray aby zany fa mila misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny zavatra rehetra satria Andriamanitra ny loharano ny fiainantsika. Andriamanitra no tena hoe raha maromaro kokoa hoe Andriamanitra no menaka mampihodina ny fiainantsika avy aminazy avokoa zany ny zavatra rehetra ny momba antsika rehetra na mivoaka itsika na miditra itsika na mijanona ao an-tranontsika na inona zany zavatra ataontsika ny amin'ny fiainantsika dia avy amin'Andriamanitra avokoa zavatra rehetra. Andriamanitra avokoa no mampandeha ny momba antsika tsiraray avy. Maka ny tenin'Andriamanitra avy hatranintsika izay hitantsika ao amin'ny Jaona 4:9-10 ka hatramin'ny 7:10 dia toy izantsika izany tenin'Andriamanitra zany ao amin'ny Isaia 7:15-4 ka hatramin'ny 5 fa alohan'ny hamakiantsika ny teny sy hizarantsika ny teny dia tena hivavaka antsika mba hafana masina mihitsika no anazava ny saintsika eto mba ahafantarantsika hoe inona loatra ny tena hoe mahatonga antsika hoe tsy maintsy mila misaotra an'Andriamanitra. Hivavaka antsika amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anara-maherinao misaotra sy midera sy manome voninahitra ny anaranao zay tompo. Makasitraka anao zay satria noho ny fotoana sarobidy toy izao dia afaka zay ahaino ny feonao avy aminao avokoa zavatra rehetra tokoa tompo fa tsy mandeha fotsiny amin'izao tsy mahavita tena irery zay fa avy aminao zavatra rehetra noho ny fitiavanao sy fahasoavanao dia mbola eto zay androany noho ny famindrapo lehibe sy indrindraindrindra hoe ny nanoloranao an'ny Jesosy Kristy zanakao dia velonay zay mandrak'androany dia isoranay anao zany ka mangataka ny fanahy masinao zay tena hoe miasa tanteraka aminay eto anokatra masom-patakaranay ahafantaranay hoe tena hoe mila makasitraka anao tokoa zay satria tsy mandeha amin'izao fotsiny fiainanay raha tsy ianao no menaka mampihodina fiainanay ianao no tena hoe mampihodina loharano fiainanay raha tena hoe azavaina kokoa dia tena hoe ianao mihitsy no mampihodina mombanay rehetra dia isoranay anao zany ka oka fananao masina tompo tena hiasa aminay tsiraray avy hikasika anay eto androany mba ho voninahitra ny anaranao reriana dia makasitraka anao tompo.
Alleluia, amen. Araky ny tenin'Andriamanitra zitantsika eo amin'ny Jaona 3:7-9 ka hatramin'ny 7 izay manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao dia nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameno izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Alleluia. Tena matetika loatra io tenin'Andriamanitra io ientsika. Dia rehefa ientsika io tenin'Andriamanitra io dia ohatry hoe mandeha fotsiny amin'izao ohatry hoe maivana be amintsika zany izy raha tena hoe azavaina tena hoe maivana e. Satria hoe tena efa ianko zany efa reky foa zany teny zany nefa tadio. Fa raha nitazomin'Andriamanitra i Jesosy Kristy izay zanany latokana tsy nanana afa-tsy Jesosy Kristy izy tsy nanana an'izanizy izy afa-tsy Jesosy Kristy nefa nafony ho anasy ho anao. Ka raha nitazomino iaho koa Jesosy Kristy tazomino ho anazy rery fa tsy navotsiny tety ambonin'ny tany tsy nirano ho akety ambonin'ny tany dia tsy toako izao ny fiainako sy ny fiainanao. Efa indraindray na itsika kristiana ary na itsika izay efa lazaina fa efa pino ary na itsika izay efa lazaina fa efa hoe ao amin'ny manaradian'Andriamanitra rany dia manamaivana izany famonjena lehibe izay vitan'Andriamanitra izany hoe ny namezana an'i Jesosy tamin'ny fitiavana. Amavaintsika ilay izy indraindray tsy misaotra akory tsika tsy mankasitraka akory tsika indraindray nefa tena lehibe teo anatrehan'Andriamanitra izasy ianao satria zanany latokana nafony ho anasy ho anao. Rehefa nafony ho anasy ho anao Jesosy Kristy tsy tonga tety ambony tany Jesosy Kristy hoe anameloka anasy ianao no fahotana vitantsika sy ianao fa namonjy anasy ianao Jesosy Kristy rehefa tonga tety ambony tany. Andoika amarintsika izany ten'Andriamanitra zany amarintsika izany famonjena vitan'i Jesosy Kristy tety ambony tany zany ao amin'ny Isaia 7:4-5 nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahotantsika kandrosika kosa nanao azy nokapohana sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana nefa izy dia voalefina no ny fahadisoantsika sy notorotoroana no noelikotsika ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana no namelezana azy ary dia kapoka taminy nasitranana antsika. Alleluia. Tena asa lehibe nataon'i Jesosy Kristy ho anasy ho anao tety ambony tany. Tena asa lehibe satria nofatsihana tamin'ny azo fijaliana izy novonoana izy nokapohana izy nanao fanekena mombanao sy mombanao nanao fanekena raha tena hoe azavaina zany dia tena atapon-dohantsika ka hatrany am-paladiantsika nanaovan'i Jesosy fanekena teo ambony azo fijaliana nanaovan'i Jesosy sakrifisy teo ambony azo fijaliana nefa zany indraindray dia ataontsika maivana indraindray tsika tena hoe ohatry hoe mandeha fotsiny amin'izao fiainantsika hoe ataontsika tsinitsiny nefa n'izao mitsarovy raha itsika zao misy zavatra ohatra hoe omentsika olona dia izy zavatra iny raisin'ilay olona nefa iny olona iny indraindray tsy mahay mankasitraka atsika tsy mahay misaotra atsika akory ary izy indraindray fa indraindray ary izy mbola manao ratsy atsika indray indraindray ary izy mbola manao tsinitsinina antsika indray iny olona nanaovantsika soa iny dia indraindray tsika tena tohana ny fotsika marary ny fotsika indraindray tsika tena hoe misy alahelo lasa misy ratra amin'ny fotsika mihitsiny ilay zavatra ataon'ny olona atsika hoe mentsika zavatra dia tsy mahay mankasitraka atsika aiza ho aiza amin'izany zasy ianao eo anatrehany fitiavan'Andriamanitra mba impiry zasy ianao na alalan'ny saotran'Andriamanitra tamin'ny famonjena izay vitan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany nomena atsika mba impiry izasy ianao na nankasitraka an'i Jesosy Kristy izay maty ho anasy ho anao izay nanao famonjena nanao sorona lehibe ho anasy ho anao teo ambony azo fijaliana izay araka ny teneniko taminao hoe hatrany atapo-doka hatrany am-paladia dia vitan'i Jesosy fanekena teo ambony azo fijaliana vitan'i Jesosy nanao sakrifisy ho anasy ho anao teo ambony azo fijaliana impiry nefa zasy ianao mba nalala nakasitraka n'Andriamanitra na alala nakasitraka an'i Jesosy tamin'izany zavatra lehibe izay vitan'izany anjara koa sy anjaranao no mieritreritra fandroany aho te hampatsiahanao fotsiny hoe amin'ity volana fisaorany ity izay natao fiangonana
dia te-hampatsiahanao hoe mbola tsy tara zasy ianao, mbola tsy tara hoy aho zasy ianao any amin'ity volana desambra ity mila mahay makasitraka an'Andriamanitra. Andaontsika tena hoe amerina voninahitra ho an'Andriamanitra, tena hoe akasitraka anazy any amin'ny fahatsarana rehetra, tadio daholo ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra taminao sy taminao ny fahasoavana izay mena nasionao fitahiana araka ny teny faminaniana izay amin'ity volana ity hoe ao amin'ny salama 7:1 hoe mila tsika makasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny fanahintsika, dia mila mahatsiaro ny fitahiana rehetra izay nataony taminao sy taminao. Andao tena ho tanterahantsika izay ny teny faminaniana izay ataon'Andriamanitra ny aminao sy aminao ny amin'ity volana ity mbola tsy tara zasy ianao raha mbola manomboka zao vola zao no misaotra, dia mino ako fa tena hoe hiasa amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao Andriamanitra, satria rehefa itsika mahay makasitraka an'Andriamanitra dia mahay manao mihoatra amin'ny zavatra rehetrarehetra Andriamanitra, mahay manao lalana amin'ny zavatra rehetrarehetra Andriamanitra rehefa mahay makasitraka anazy tsika. Ka hivavaka ho anao amin'izao fotoana izao mba omen'Andriamanitra hery zasy ianao mba iakokoa hoe omen'Andriamanitra fampatsiarovana zasy ianao hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana rehetra. Tsy voatery hoe andohalika be ianao ny hisaotra an'Andriamanitra, tsy voatery hoe anandra-peo hoe ho hitan'ny olona rehetra ianao misaotra an'Andriamanitra, fa any anatin'ny fanahinao any dia ataovy miresaka amin'Andriamanitra, any anatin'ny fanahinao any dia ataovy misaotra an'Andriamanitra, ny fanahinao ataovy misaotra an'Andriamanitra, mandohalika amin'Andriamanitra amin'ny fanahinao. Tsaroa foana hoe ny asa lehibe izay vitan'Andriamanitra amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao na amin'ny fotoana ianao mahatsiaro dia Andriamanitra misaotra anao fa za mbola eto dia noho Jesosy Kristy nataonao avitra ho anahy, misaotra anao na mandeha aiza ianao na mandeha aiza dia saintsaino mitenena mihitsy ny fanahinao, ataovy miteny ny fanahinao hisaotra an'Andriamanitra. Hivavaka anao amin'izao fotoana izao mba omen'Andriamanitra fampatsiarovana ianao amin'ny fotoana rehetra, na roviana ny amin'ny ora rehetra na amin'ny segonda fohy ara dia omen'Andriamanitra fampatsiarovana ianao. Hivavaka anao amin'izao fotoana izao raha io amin'ny anara maherinao misaotra sy midera sy mahay voninahitra ny anaranao makasitraka anao Tompo, satria nomenao anay izao fotoana mamy sarobidy izao ahafahana indray miresaka eto anatrianao, ahafahana indray dada miteny aminao fa zanako dia mila hery avy aminao mba hatsiarovany ny asa lehibe izay vitanao tamin'ny fiainany, hatsiarovany fa ny fiainany dia tsy mandeha foana ohatran'izao ny fiainany dia tsy mandeha fotriny ohatran'izao raha tsy noho ny fahasoavanao ianao ilay loharano ny fiainany tsiraray avy. Ka oka tompony fanahinao masina hamangy ny zanakao amin'izao fotoana izao, hirotsaka amin'ny zanakao tsiraray avy amin'izao fotoana izao mba tena hoe ahafahany mahatsiaro tanteraka ny anaranao, ahafahany mahatsiaro sy misaotra ny anaranao satria ianao no mpanavitra an'izy ireo, ahafahany fanahin'izy ireo miresaka aminao amin'ny alalan'ny fisaorana foana ny amin'ny alalan'ny miteny faminaniana izay amin'ity volana ity dia hoe fisaorana volan'ny fisaorana ity dia hoe tena ho tsaroana foana hoe hisaotra anao, tsaroana foana satria ianao ny Andriamanitra lehibe, tsaroana foana fa ny avy aminao no antom-pisinay ety amboninyity tany ity dia voninahitra ny anaranao reriany. Makasitraka anao Tompo satria fa fantatra fa miasa ianao amin'izao fotoana izao efa mamela fanahy fampatsiarovana ianao amin'izao fotoana izao hatsiarovany zanakao tsiraray avy ny amin'ny tokony ho ataony miary hatsiarovany fanahiny tokony hisaotranao mba voninahitra ny anaranao reriany. Alleluia, amen. Alohan'ny hisaorantsika an'Andriamanitra ny amin'ity fotoana ity sy ny any kokoa hoe hivavaka ny amin'ny alina dia misy tantara fohifohy kely izay arahantsika amin'ny ravavy sy anada amin'izao fotoana izao dia manara-finaritra Tompoko. Bonjour. Mahitsy zao Sandra. Tahiana papa. Raha baina aloha tsatran'izao volana desambra zao tsika indray tratran'ny volana foana. Fa zao matoa-tsika tsatran'izao andro zao dia noho ny fitiavan'Andriamanitra zay. Araka ny tena fiangonana fa ty volana ity volana tokony hisaorantsika an'Andriamanitra. Zany hoe tsy amin'ny alalan'ny herintsika na fahaizantsika na tanjakontsika zany fa tena fitahiana Andriamanitra. Zany ny asa toy matoy izao mandeha ny asa dia manambola efa misy vola izao tena kalao rehefa misy ny vola dia mandeha foana fiainana. Kanefa zao mibombarany tena Andriamanitra ny amin'ny doktorina miany hoe tsarovy Jehovah Andriamanitra ao izay nitahanao na vorianao harena
fa tsy vokatsy ny tanjatsika na fahaizantsika fa vokatry ny fitantanan'Andriamanitra na ny herintsika na tanjatsika mba lan'Andriamanitra voalina izany tsy aleo hoe mena anazy sorany zay ndray tsy neritreretiko aloha e ka vamizao fanaitsika zao zay moa tena Andriamanitra hoe famindrapon'Andriamanitra matozo atsika mbola famindrapo zao dia aleotsika nazana azy a misaotra anazy satria mbola tatsan'izao volana desambra zay misaotra an'Andriamanitra e misaotra anazy da amin'ny zavatra rehetrarehetra zay hoa dia tahian'Andriamanitra Alleluia amin'izao fotoana zao a dia efa madiva hifarana ny fotoana mino ako fanakasika anasy ianao a iny tantara fofo iny a tena mino fa mety hoe atonga saina anasy ianao a iny tantara fofo a zay mety ny ranada sy ny anabavy teo iny a hisaotra an'Andriamanitsika ny amin'izao fotoana zao a ny amin'ny fahavitany fotoana dia any koa hivavaka ny amin'ny alina mba tena hoe hosoto koa ny alatsika ny amin'ny ala ity a mba tsisy hoe anaitaitra fa tena hoe andram-pilaminana izay rehetra miasa mba ho azo hery-tanjaka any fiasana mba fanamasina hikasika ny tsiraray avy a ampatanjaka ny tsiraray avy a hivavaka amin'izao fotoana zao raha eo makasitraka anao any amin'ny fotoana mamosarobia toy izao a zay nafahanay niara-ny ombivavaka teto a misaotra anao tompo satria tena tsapanay fa niasa tamin'ny fiainanay ianao a misaotra fa tena teto fanatrianao a teo famindraponao teo fahasoavanao niaraka taminay dia isoranay anao zany makasitraka fa tena lehibe tokoa ianao a na metiny ianao niarahanay teto androany a isaintsaina ny falehibeazanao a isaintsaina ny asa lehibe zay vitanao a taminay a isaintsaina ny fitiavanao a dia isoranay anao zany a makasitraka anao zay a voninahitra ho anao rery any tompo raha hiala eto amin'ity toerana ity zahay Jehovah Andriamanitra dia misy aminay a ny andeha atory a misy aminay a mety hoe mbola miasa ihany kokoa ny amin'ny toerana maro samihafa any a ka petraka feno ampelantananao zao ala zao mba tena ianao mihitsy ny asa fiainanay tsiraray avy a amin'ny toromaso mamy ho anay a ho azevantory a ary ihany koa Jehovah Andriamanitra tondra fiarovana mahagaga ho anay ny raha ny zanak'ondry a ny rahanao Jesosy aho ka tena hitete mitolambaravarana ho solony lamba ho tafinay mba ho fiarovana mahagaga ho anay ary ihany koa Jehovah Andriamanitra rehefa izay mbola miasa dia omenao hery-tanjaka izy ireo a ho atanjahanao izy ireo mba fanamasinao ny an'olon-tsainan'izy ireo izay tokony ho ataony a mba tena hoe ho alina miavaka tokoa ty ala ity a ho an'izay matory a ho an'izay miasa tena ho alina miavaka tokoa ty a ho anay izay manompo anao satria anao mitefa anavaka ny manompo sy ny tsy manompo a dia tena hoe ao amin'ny indray-pimaso tokoa dia tena ho maraina ny andro a hiaraka amin'ny hera hiaraka fagagana lehibe a hiaraka fitahiana mahatretrika izay tsiraray avy a mba ho voninahitra ny anaranao rery any a makasitraka anao tompo voninahitra dia ho anao a averina aminao ny dera sy laza alleloia amen tapitra amin'ny fotoanantsika tompoka amin'izao fotoana zao a manasa anao tompoko raha maniry a dia hiaraka hivavaka aminay ianao a dia misy ny fiangonana any Maorisy a dia ao akany leve a ao akaiky station police a misy any fiangonana ihany koa aty Madagasikara dia aty Taninandro a Ambrao any Ameria akaiky ny Pijamania dia maniry a nahitanao fatratra izay tompoko a tonga fotoam-bavaka ireo fotoam-bavaka ireo dia samy manomboka amin'ny sivora sasany a na ny any Maorisy a na ny aty Madagasikara dia tahiny tompo tokoa ento koa fahasoavana sy famindrapoa ny anaraka antsika amin'ny andro rehetra ianantsika dia toetra hatrany Jehovah andro maro sika amen tahiny tompo daholo tompoko